JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. vous présente Ni Vavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Na spaghetti na macaroni, Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ni Vavo. Mampitombo ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fahefana mpanao lalàna ny fananana ny immunité parlementaire eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana ny endrika fandikan-dalàna eto sy roa, tokony esorina avy hatrany izay immunité izay, vantany misy ny fandikan-dalàna ahafahana manenjika ny tompon'antoka, ho ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Tsy mbola miaritra araka ny tokony ho izy ny fampiarana ny karama farany ambany araka ny voafaritry ny didim-pitondrana ny 20 septambra 2022 hatreto. Mampikorota n'ireo mpiasa sy mpampiasa araka izany ny momby io hoy ny sendika Fisemami. Misokatra ny sidina mampitohy an'ny La Réunion sy Tolaniaro ary Toliara amin'izao fotoana izao. Manantena fivoarana manoloan'izay ny faritra atsimo andrefana indrindra eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany. Manomboka makatombo ny 100 ariary amboniny amin'ny vidin'ny fahanany kioska sy taxifone ao Antsirabe amin'izao fotoana. Tsy misy ny fampahafantarana ny momba izay ka mampitaraina ireo mpanjifa. Maresaka iraisan'ny pirenena any Frantsa. Ndroso tamin'ny fanatanterahana ny réquisition amin'ireo orinasa mpanadiosolika na ny rafineriny fitondram-panjakana. Na eo aza ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa tao anatiny 2 herinandro. Ny antsiprian'izay. Finaritra tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalamba-bao amin'ity ala ity. Atena ny araba ary amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao hanaraka izany hatramin'ny afarany. Avy hatrany dia tontolo ny politika indray no isantarantsika ny fampalalamba-bao an'ny androany. Isan'ny fitaovana anehoan'ny fahefana mpanao lalàna ny tsy fanarahan-dalàna ny fananana ny immunité parlementaire raha ny hita amin'izao fotoana izao. Lasa fitaovana ialokalofa n'ireo parlementaire sasany ny fananan'izy ireo izany tokony hoe sorona avy hatrany ny immunité raha vantany fantatra fa misy ny fandikan-dalàna ho ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androanyity. Henri Florion. Mbola sarotra ny ametrahana ny tany-tandalana sy ampitoviana ny rehetra eo ambanin'ny lalana velona sy manan-kery raha ny zava-misy eto amintsika ny jerena. Ny arany aiky ny rehetra fa maro ny fandikan-dalana ataona olom-boafidiny seho. Tsy ilaza fa tsy ireo ny seho tato anatin'ny iray volana izay. Trangana tetim-piseho ny fanapara-pahefana. Ny fandikan-dalana fanaovana raha matahora sy ny maro tsy voatanisa. Lasa fialokalofan'ireo olom-boafidy ny fananan'ny immunité parlementaire ankehitriny ho hiatrany ireo mpanao politika ary tokony ho esorina aminy izany immunité izany raha vantan'ny vao misy ny fandikan-dalana miseho fa tsy andrasana fotoana hafa. Tena mpiatra lalàna isika, tena iza na iza satria zany marina ane no tenen'ny filohan'ny repoblika hoe tsy ananako namana na tsy ananako havana ny raha-pirenena dikan'izany dia zay rehetra mandika lalàna dia tokony ho faizina avokoa na iza manomboka ny filohan'ny repoblika ka hatramin'ny farany ambany indrindra dia izany no tokony atao dia azo atao tsara ny manatsoaka ny immunité parlementaire ny solomavam-bahoaka
mba ahafahana manenjika azy amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony atao. Dia esorina aloha ny immunité parlementaire angatahana any amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena zany dia ataony ankety raha tsy meloko izy averina aminy zany, raha meloko izy dia tokony ampiarina aminy ny lalàna, zany no tokony ho isy. Mazava ihany koa ny voalazan'ny lalàna ao amin'ny andininy fahafito amby telopolo sy ny manaraka azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Eo anivon'ny fivorimbe no anaovana fangatahana fanalana ilay immunité parlementaire na ihany koa eo anivon'ny bureau maharitra. Ankoatra io, nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny avy amin'ny antoko politika madio androany, ary nangataka ny anaovana enquête parlementaire mandritra ny fotoam-pivorian'ny antenimieram-pirenena ho avy io ho an'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa eto Antananarivo mahakasika ny fahatratrarana fanondranana tsokotsoky ireo azo sarobidy tany amin'ny faritra loatra mangoro. Raha izay enquête parlementaire efa tokony natao zay efa maromaro ihany saingy andrasantsika ny afirosona amin'izay na tsy mandritra ny afivoriana ara-potoana ny antenimera ho avy zao. Fa isan'ny teboka tokony hojerena anatin'ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ihany koa ny vola izay atokany fanjakana malagasy kirakirana ny fividianana ho ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafa tamin'ity androany ity. Ankoatra eo tokony hodinihana lalina ihany koa ny vola atokany fanjakana ho an'ny orinasa Jirama izay isany miompampana saingy tsy misy vokany mazava ho an'ny vahoaka atreto. Hifantoka eny Tsimbazaza indray ny masonimpanarabavao afaka eninandro ao anatin'ny fotoam-pivoriana faharoa ny antenimieram-pirenena. Fotoam-pivoriana izay tsy maintsy handinena ny teti-bolam-panjakana ho enti miasa amin'ny taona 2024 ary maro ireo teboka andrasana amin'izany. Tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'izany teti-bola izany ny anjarany fanjakana malagasy amin'ny fifidianana filoham-pirenena, fa eo ihany koa ny vola izay natokana ho an'ny orinasa Jirama izay miompampana tanteraka hoy ny solombavam-bahoaka iray ka ilaina ny handinihana izany amin'ny antsipriany. Anisan'ny zava-dehibe tokony hojerena ao anatin'izany teti-bolam-panjakana zany satria ny teti-bolam-panjakana dia io no mampiodina ny firenena, dia voalohany indrindra mahakasika ny hoe fifidianana izay atrehantsika amin'ny taona 2024 ity. Manahoana ny teti-bolam-panjakana hiatrehana n'izany fifidianana izany, atraiza mizaka ny teti-bolam-panjakana manoloana an'io zany. Faharoa dia anisan'ny mbola mametraka olana amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny famatsiana herinaratra izay ataon'ny Jirama. Raha ny zavatra hita nefa tamin'ny teti-bolana sy mpantsiana farany teo dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 500 lavitrisa ariary na 500 milliards d'ariary nefa volana tokany fanjakana zany, zany hoe volam-bahoaka io zany natokana amatsiana any Jirama. Kanefa hitantsika hatramin'izao fa toa tsy misy vokany zany volabe zany. Ankoatra ny volavolan-dalàna izay mety ho atolotry ny gouvernemanta ho lanina mandritra ity fotoam-pivoriana ity, mbola maro ihany koa ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna lasa varimangasiaka eo anivon'ny antenimera, indrindra fa ireo volavolan-dalàna izay ilainy ny vahoaka ny hankatoavana azy. Mba ireo volavolan-dalàna na tolo-dalàna tena mahavaly amin'ny filamin'ny vahoaka malagasy no ndeha ezahantsika atao aingana ny fandaniana an'ireny lalàna ireny. Ankoatr'izay ihany koa dia fotoana tokony andehanany ireo raharaha izay nahavoakasika ny tokony andraiky mpanjakana teo aloha sy ny ankehitriny, izany hoe mahakasika n'ilay fitsarana tampony na ny ACJ zany. Kanefa ny raharaha izay toy ny ACJ tony dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fivirimbe ihany koa ny andefasana azy na tsy ninivon'ny fitsarana ambony. Tokony hojerena akaiky ihany koa ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana rehetra mahakasika ireo enquête parlementaire ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy ivona fa ny talata ho avy izao fa 20 Oktobra no hanomboka ny fotoam-pivoriana faharoa ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona araka ny voafaritry ny 570 ao anatin'ny lalam-panorenana.
Fa mahakasika ny fampiarana ny karama farany ambany izay mbola maresaka mahaberesaka eny anivo ny fiarahamonina hatramin'izao fotoan'izao ihany koa dia endrika fampiadiana ireo mpiasa sy ny mpampiasa ny didim-pitondrana nivoaka mampiatra ny karama farany ambany ho 5,3 ny sendika fisemamita amin'ity androany ity. Tsy mbola miatra ny fampiarana ny karama farany ambany izay navoaka ny didim-pitondrana tamin'ny 2 septambra 2022 lasa teo raha ny fanazavana hatrany avy ity nokolona. Taorian'ny famohana ny didim-pitondrana ny 2 septambra 2022 lasa teo. Mijanona ho 7,2 ny karama farany ambany raisin'ireo mpiasa amin'izao fotoana. Fampiakarana 5,700 ny karama farany ambany izay nifanarahany ireo mpampiasa sy sendika ny volana aprily 2022 lasa teo. Tsy mampiatra io karama farany ambany napetraky ny fanjakana io ireo mpampiasa raha mifanazavan'ny sendika. Araka ny voalaza ao amin'ny andian-dalàna faha-4 amin'ity didim-pitondrana ity. Ireo orinasa no mameno ny karama ho 5,2 saingy tsy miatra izany noho ny aian'ny orinasa amin'ny fandoavan'ny fanjakana ny part patronal any amin'ny CNAPS. Aiza inona marina ny tena voalazan'ilay arrêté ary inona marina ny tena miatra le 250,000 ariary sa ilay 217,000 ariary satria tena zavatra tena everinay fa okitoto zany ny zavatra ohatran'izao hoe ary ao anatin'ity arrêté ity dia milaza fa nanomboka tamin'ny volana avril dia ao konkoa misy nanomboka tamin'ny 1er mai. Tsy fantatra tsony zany hoe iza marina ny arahana ary raha ny tena marina zany dia nanomboka tamin'ny volana mai ny isy rappel. Iza zany ny assuré io rappel io. Ny tsara ho fantatra zany amin'izao fotoana izao dia efa mandrangaranga ny anao fitokonana mpiasa satria lasa différent collectif ankely izy amin'izao fotoana izao hoe ankilany tsy mazava ny didim-pitondrana izay nivoaka. Ny 5,700 isanjato ny mpampiasa hoy ny sendika fisemami no tsy mampiatra ny didim-pitondrana ankehitriny. Ity lalàna ity izay miteraka savorovoro ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny asa ihany koa ny fampiakarana ny karama amin'ity taona ity. Anamafisana an'izay moa ny fanjakana zany raha namoaka an'iny dia tokony nataony tsara mihitsy le précision tao anatin'ny arrêté iny fa ny zavatra misy zany hatreto dia ny akamaroan'ny orinasa dia tsy mety hanatanteraka an'iny. Mamafisinao anatin'iny koa zany fa voalaza ao anatin'iny mantsy dia hatramin'ny faran'ity taona 2022 ny farany anatanterahana an'iny. Zany hoe fampiakarakara amin'izany ngamba hatramin'ny seniny hoe fampiakarana karama teto amin'ny tany sy ny firenena dia milandra miakatra zany fa tsisy hoe rehefa tonga ny 2022 dia hidina indray zany. Izany fa nitsakitsahana zany raha ny andalana faraka 12 amin'ny lalàna mifeny asa dia mamitsamitsy zany hoe lasa midina indray ny karama. Isan'ny miteraka resabe ny fampiarana ny karama farany ambany ho 5,2 nanomboka tamin'ny famohana ny didim-panjakana hatramin'ny fampiarana izany. Samy nahitana fahatarana avokoa. Raha tsy aivina, roa volana taorian'ny kabarin'ny filoham-pirenena izany hoe ny 20 Jolay vao nivoaka ity didim-panjakana amin'ity fampiakarana ny karama ity. Ny didim-panjakana izay nambaran'ireo sendika fa efa tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana intsony taorian'ny fiankaran'ny vidin-tsolika. Ankehitriny, mampametra-panontaniana ho ireo sendika ny fisitrahana ity karama ity. Miantso ny tompony andraikitra isan-tsokajy niaraka izany ny sendika amin'ny fampiarana ny karama farany ambany izay mitarika olana ho an'ireo mpiasa sy mpampiasa amin'izao fotoana. Lafomba hafa kosa indray dia misokatra ny asidina mampitohy an'ny La Réunion sy Tolaniaro ary Toliara amin'izao fotoana izao. Manantena fivoarana manoloana izany ny faritra atsimo ho andrefana indrindra eo amin'ny lafin'ny fizahantany izay isan'ny mampalaza iny faritra iny Akolo Toliara. Mpandeha manodidina ny 120 avy any La Réunion no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidiny Toliara tamin'ny alalan'ny Air Austral amin'izao sidina anabakabaka voalohany mampitohy an'ny La Réunion sy Toliara izao raha nihato izany nanomboka ny taona 2024. Itondra fampiroboroboana ny lafin'ny fizahantany sy fivoarana ara-toekarena amin'ny ampahany ho an'ny faritra ny fisokafan'ireo sehatra miantsehatra manokana amin'ny fizahantany tahaka izao. Vaovao lehibe zay, vaovao mahafaly lehibe zay satria manome aina vaovao ny harikarena eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izay hoentin'ireo mpizahantany ireo. Laha taloha zany midina any Antananarivo izy, mbo manao séjour any Antananarivo izy, zay vao midina makaty. Amin'izao dia ka midina eto, dia ka tonga eto mivantana ny devise zay hoentin'ireo avy agny. Dia hahazo tombony amin'izay ny mpivarotra, ireo tompony hôtellerie, ireo guide, ireo tompony andraikitra amin'ireny
park rehetrarehetra regny eo koa n'ireo mpanao location des voitures marobe zany hazo tombony amin'izay nahitatsika teo a nisy ny atao hoe dictoro manerany Madagasikara tsy latsadanjan'izay koa ny faritra tsy mandrefa na hazo anjarana izao misy matoky fa fiverenany regny tour opérateur izay nitsidika ny faritra tsy mandrefana regny hahazo aina vaovao hahazo mpizahantany vaovao tsika eto satria azondreo ny tsara ho fantatsy rehetrarehetra eto amin'ny faritra Atsimandrefana mba hahafahany ireo mpizahantany hiverina eto amin'ny faritra Atsimandrefana. Maro ny ezaka tokony hatao raha ny fanazavana hatrany hahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany ato amin'ny faritra isan'izany ny fampidirana ireo mpiantsehatra ifotony amin'ny ara-dalàna. Zahay ato amin'ny fitalevam-paritra koa zany manana ireo paikady izay hoentina zany hitazomana na hitomboany andreo mpizahantandreo amin'ny tao manaraka fagnatsarana ny service rehetrarehetra izay misy eto. Ohatra zany resiko exemple zany ny plage Ifatimangily dia hiezaka zany zahay ilancer an'io plage io ho plage pilote ny hitongavan'izay plage pilote zay ny mpisehatra rehetrarehetra ao agnatin'ny plage Mangily ampidirinay amin'ny ara-dalàna. Izany hoe tsy handeha kitokatokana fa handeha hivondrona any amin'ny association na any amin'ny coopérative. Hatreto sidina indray mandeha isaky ny herinandro no hampitohy any La Réunion sy Toliara ka nanaovan'ireo mpitondra fanjakana sy olo manakaja antso ny hampitomboana ny isan'io sidina io sy isokafana amin'ireo firenena hafa. Fantatra ireo nandritra ny fitsenana amin'ny fomba ofisialy ny fahatongavany sidina voalohany avy any La Réunion teto amin'ny seranam-piaramanidiny Toliara. Isan'ny vaovao tsara izay fisokafany sidiny izay indrindra ho an'ny sehatry ny fizahantany fa raha ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia mampiakapeo ireo fikambanany sekoly tsy miankina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fihainoany ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena azy ireo amin'ny fanjakana izay tsy vita indray ireo mpianatra malagasy rehetra raha tsy eo ny sehatra tsy miankina hoy izy ireo ka tokony hisy ny fifanakaloza-kevitra amin'ny fampianarana ny zaza malagasy fa tsy atao andrakandrana izany onona sainy. Ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no tompon'antoka amin'ny fitotonga ny fanabeazana ankehitriny hoy ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina. Raha ny tokony ho izy ny rafitra ento-mampianatra no atao andrana hoy izy ireo fa tsy ny mpianatra araka ny ataon'ny ministera ankehitriny. Eo ihany koa ny famitahana ireo ray aman-dreny amin'ny hoe tsy andoavam-bola eny amin'ny sekoly tsy miankina nefa tsy izay no zava-misy. Fa ny fanerenay ao plateforme de direction nationale zany raha resaka fandaram-pianarana io dia tokony ho vita hatrany fotony hatrany amin'ny kilasy famaranana. Amin'izay fotoana izay dia tonga dia hita ny mandrindry. Izany hoe rehefa vita manontolo ny conception dia iny fandaram-pianarana iny no atao no anandramana. Izany hoe tsy ny olona intsony no andramana fa ilay fandaram-pianarana no atao mandrana. Fa ilay manandrana tsikelikely io rehefa tsy mety ilay fanandramana dia simba daholo izay manandramana rehetra. Fa ny ankabeazan'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia mitady ny fomba rehetra hampandeferana ny zavatra azo hampandeferana ao an-tokantrano ao. Hanitra raha misy fiteny hoe 0 ariary dia miazakazaka mandeha makany. Ka rehefa tonga any 0 ariary miverina aty aminay ihany. Tany aloha ireo ray aman-dreny tsy nanana ny hoento-manana ampianarana ny zanany eny amin'ny sekoly tsy miankina nanantona ireo sekolim-panjakana noho izany mamay-ponina. Ankehitriny misy sarany avokoa ny fidirana eny amin'ny sekolim-panjakana antony mahatonga ny fitombony tany fialana an-tsekoly sy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto amin'ny firenena ho hiatran'ny ny fanazavana. Profon'izany ihany koa ny fikatona ny sekoly tsy miankina maro noho ny fienan'ny isan'ny mpianatra. Ny fahasahiranana amin'ny ankapobeny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana dia miantraika any amin'ny tokantranony ray aman-dreny tsirairay. Izay zavatra zay dia miteraka fihenan'ny atao hoe effectif amin'ny fandefasana ny zaza any amin'ny sekoly na any amin'ny faritra samihafa na eto an-drenivohitra eto aza dia be dia be ny sekoly tsy miankina no mihena ny isan-jaza ny soratra anarana raha izao ray volana sy tapany taorina ny fanomboana ny fampianarana izao misy ara-mihenatra any amin'ny 500 isan-jato any amin'ny faritra raha ny tatitra azo dia misy nanakatom-baravarana mihitsy na ny aty an-drenivohitra ihany koa raha torak'izay. Vokatry ny fitavozavizana eo anivon'ny ministera tompony andraikitra no mahatonga ny kaboraraka eto amin'ny firenena ho hiatran'ny fanazavana izay miantraika mivantana amin'ny mpianatra malagasy. Misy reny cours reny zany dia mandray ny zaza manao classe exceptionnelle
classe 4e spécial, première spécial, 8e spécial. Raha misaoty classe zany ny zaza malagasy qui va remplir le trou. Ny ray aman-dreny ve no mameno ny lavaka sa ny zaza ve sa ny mpanabe. Izay zany no angatanay amin'ny ministera hoe jerevo io taona miditra an-dakilasy io fa manimba ny zaza io. Mandonda tabatra foana izay fa anjarany moa izany fa izay dia tsy mitsahatra mikikika miantso vonjy. Anamafy izay fandomana latabatra izay ireo vovonany sekoly tsy miankina raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny fitotonga ny fanabeazana ankehitriny ho hiatra ny fanio-kevitra izy ireo. Fa hivenina iazo any Toliara vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Maro anisy ireo vehivavy miteraka tsy manambady ary tsy anasa ao Toliara amin'izao fotoana ka tokony hitadiavana vahaolana. Hoy ny mpandraharaha vehivavy avy any an-toerana lasa fomba firesaka eny anivony fiarahamonina ankehitriny hoe biscuit sy kilaoty tsy manababa. Gaeton Andriatsilavo. Tafiditra anatin'ireo olana sedraina tsy ahafahan'ireo vehivavy miatrika asa araka ny tokony ho izy ny fanananjanaka, indrindra ireo miteraka tsy manambady. Isan'ny ahitana izany ny ao Toliara ka efa misy fomba fiteny mahazatra ny anivon'ny fiarahamonina iantsoana azy ireo. Eto amin'ny fiarahamonina eto misy raha mampalahelo, tena mampalahelo fa on laisse passer, avela mandeha am'izao. Ohatran'ny tsisy, ohatran'ny normal. Fa aty aminay ity misy an'izany resaka hoe biscuit tsy manababa. Ina zany biscuit tsy manababa zany regny biscuit kely 250 francs regny. Satria ino? Ireny biscuit kely regny mba voavidin'le reny femme isolée, le reny tsy manambady. Fa feno regny aty. Fa tsy apoitra, tsy tenenina satria fahafahambaraka. Fa magnino atao fahafahambaraka ka hiainana am'izao? Fa vai lalàna dia amboary le fiarahamonina. Biscuit tsy manababa fantatray aty zany. Le 50. Ankoatran'ny biscuit tsy manababa, misy ary fomba fiteny ao Toliara ihany koa ankehitriny ny hoe kilaoty tsy manababa, izay vidiana 500 ariary. Itondra vahaolana ahafahana mampivoatra ny fiarahamonina, io fanamboarana sy fanatsarana ny lalàna io raha ny fanazavana. Ho foana ihany koa vokatr'izay, ny resaka tsy fandriam-pahalemana, izay tsy mianina amin'ny asan-dahalo sy ny vakitrano fotsiny ihany. Satria raha mba mametraka lalàna antsika mikasika an'io, dia zako hoe ao amin'ny communauté tokony hisy atao hoe acte de paternité. Ianao tsy forcena hanambady an'le ramatoa raha tsy mifankatia anareo fa kosa io zaza io faut assumer. Ouais. Fa samy mandositra responsabilité feno araky ny tanàna ny zaza tsy manandray feno. Ka le tsy fandriam-pahalemana tsy resaka malaso ihany, tsy resaka vakitrano ihany, fa io zaza tsy manandray aby io ny reny tsy hafiahiny io zay mana chance tafavoaka ihany na tsy manandray fa zay tsy misy miahy ito. Ce sont des futurs délinquants. Dia tsika ihany zany manao fahantrana ao atsika. Fa tokony asiana adi-hevitra kely zay hoe ahoana ny ahianana io. Dia tsika teny hoe resaka toe-karena dia mihodikodina eo tsika mais on reste dans notre pauvreté. Efa nisy niezaka nataon'ity vehivavy mpandraharaha ity anampiana ireo vehivavy mitondra tena ao Toliara. Vehivavy maro no nampiofanana iandraikitra ny fanadiovana ireo lozement miisa 400 apetraky ny basy Toliara tamin'izany fotoana. Saingy hatreto mbola tsy misokatra ny basy Toliara, mijanona tsy anasa ireo vehivavy nofanina manokana ireo. Biscuit sy kilaoty tsy manababa ny fameloma-tena ny vehivavy manantena ny tena voaresaka atao anatin'izay. Farany makasika ny vehivavy sy ny fandrarana kosa indray dia mbola maro ny sakana tsy ahafahana miroso tanteraka amin'ny tontolo ny fandrarana. Raha ho an'ny vehivavy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, isan'izany ny tsy fisiany ny finiavana io ihany koa ny tsy fananana trakefa ary indrindra ny kolotsaina amin'ny ankapobeny. Noho ny tsy fisiany asa ambany ny fahefa mividy ho an'ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara amin'izao fotoana. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny tontolon'ny fandraharahany izany. Fanampin'ireo, miavitsy ny fahafahan'ny vehivavy miditra eo amin'ny sehatry ny asa ka mampitombo ny olana ara-tsosialy sy henanivo ny tokantrano, manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ho an'ireo nahavita fianarana, ny tsy fisiany traikefa no olana tsy ahafahan'ny orinasa mandray azy ireo.
manana rena be eto Toliara na eo amin'ny resaka ara-tsaina zany na ressources humaines surtout zany manana tena compétence Toliara fa tsy ampy amin'izay tosika kely zay zany mba ahafahana hoe manatsara le profil ny olona eto Toliara. De effectivement manana olana mihitsy rehefa mitady offre ho an'ny orinasa izay satria tsy afaka mirépondre ny besoin ny orinasa zay matetika satria tsy ampy le expérience sady tsy ampy mihitsy zany le olona omena le offre ny entreprise. Ankoatrany tsy fananana traikefa, isan'ny olana sedraina ny tsy fisian'ny oenty-manana, ny tsy fampiny finiavana hanao zavatra, ary indrindra ny kolotsaina ho an'ireo any amin'ny faritra. Mavita ary mihoatra lavitra noho izay andasana aminy anefa ny vehivavy raha afaka mihoatra ireo sakin'ireo. Afaka manao zavatra be tabe ianao fa matetika zany ny sedra lalovan'ny mpandrara rehetra tsy mivoatery vehivavy rehetra fa hoe tsika moa zany en tant que vehivavy dia miresaka moyen foana zany ny sedra voalohany ny olana voalohany ho amin'ny mpandrara rehetra. Dia eo koa zany eo amin'le ara-kolotsaina ihany koa satria matetika zany mbola mibahana be eo amin'ny foko resaka foko zao tsika sa hoe resaka hoe fitaizana mihitsy le hoe ny vehivavy efa hoe natokana hikarakara tokantrano dia mbola tsy dia manana an'izay toe-tsaina malalaka zay loatra zany ny matetika ny olombelona hoe rehefa vehivavy afaka manao zavatra ihany koa fa tsy voatery hoe ianao anaty fiainana tokantrano foana. Ilaina araka izany hoe ity mpandrara ity ny fahavononana sy ny fahasahiana anova eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Ny fiaraha-miasa amin'ny hafa mamita hatramin'ny farany izay efa natao ary manana fijery miabo anatrarana ny tanjona anapetraka, ny sehatra ny fizahantany, ny taozavatra, famokarana sy varotra, fanodinana, fambolena sy fiompiana, sehatra azo trandrahana avokoa ireo raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany sy ny fitrandrahana izay mbola iandrasana vahaolana amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ny faritra tsy mandrefana manokana. Izay ihany koa no hoentintsika miara-misento vetivety anaty adoka fohy ny mahakasika ny vidin'ny fahanana ny crédit ao Antsirabe izay misy sarany ambony manomboka amin'ny 100 ariary io ihany koa ny tontolon'ny fitsarana ao Ambatondrazaka izay misedra olana manoloana ny tsy fampiny mpitsara rehefa avy eo no anaratsika izay. Maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty resaka inona moa zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy baina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 2 arivo. Telo amby roapolo sy 2 arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharaha ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra.
andao isika hiarandresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 3:24. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarine sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rosiny ihany no tsara e. Vito! Na spaghetti na macaroni, rosiny ihany no tsara e. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ny aty ala ity. Mamena ny arabanao hatrany tsy misaraka aminay amin'izao ora izao isan-taratsika izay. Taorian'ny fandrahonana natao azy ny ala atao amin'ny toeram-ponenana izay toeram-piasany ihany koa. Irandria miary njatovo fanomezana Rija Michel izay mpitsabo miasa ao amin'ny tetika sapariny na ny projet d'amélioration des résultats nutritionnels ho aloatra mangory fitakina karama. Nandritra ny efa-bolana no natao ka izao ny afara tamin'ny fandroahana sy fandrahonana azao. Raha ny fitarainana voaray Mirana Clara. Ny ala tao Vohitsara, distrikana Parafaravola ny sabotsy lasa teo, irandria miarin-jato fanomezana Rija Michel, mpitsabo ao amin'ny tetikasa parina na ny projet d'amélioration des résultats nutritionnels, tetikasa fanjarin-tsakafo sy fahasalamana ifotony. Antony, taorian'ny fitakinan'ny karama ny tsy voaloha nandritra ny efa-bolana, izay niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook, nandrahona ny sambotra azy ny lehibeny, raha toka tsy fafany ny orona tsara izay nataony. Ny sabotsy maraina amin'izay vers 11h ny antso. Dia nanao an'ilay fandrahoana hoe faforanga fafolo ty ozy izany vidéo natao laza fa miantso anay daholo ny hatrany ambony hatramin'ny présidence. Dia zaho mbola namerina hoe tsy manam-bola. Dia mitedava laza italana akatrosa amin'ny ray aman-dreny sotro zany ozy izy fa tsy maintsy fafaly laza zany. Dia teo moa zany eritreritra hoe tsy hitako azy atao. Dia tonga dia niteny izy hoe ho avy ihany izay miaraka amin'ny chef de district Parafaravola sy ny gendarme sy ny polisy. Dia zany teny ihany dia zaho andao samboriny reto zany aho. Dia na ianao niny appel iny tonga dia nitsokany alatava dia manjanaka. Zay aloha zany ilay zavatra nisy. Ankoatra ny fandrahonana nahazo azy, tamin'ny alalan'ny antso atarby ihany koa, no nampiatona ny mpitsabo randria miarin-jato fanomezan-tsoa Rija Michel tsy asa ao amin'ny tetikasa parina raha ny voalazany. Rehefa ny antso izy dia zao nataony noho injatra nataonao iny dia tsy reconduit intsony ianao. Dia dikany hoe tsy reconduit ny resana satria izy tompona andraikitra any ambony any dia mieritreritra zany amin'izay fotoana iny hoe izy matoa miteny zany efa miavize na verbalement izy zany fa note anaraka ho azy rehefa avy eo note taratasy dia fantiniko amin'izany hoe tsy reconduit zany dia hoe ho tapaka zany ny contrat aloha. Ary ny long terme eritreritra hoe rehefa hoe tsy reconduit dia tsy ho tafiditra mpiasam-panjakana zany satria raha vao nanomboka projet zay dia zay teny fampanantenana natao anay hoe rehefa tapitra ny 2 taona dia ho ampidirina mpiasam-panjakana daholo zay. Any zany ny tena hoe finalitén'izy. Tsy ny mpitsabo randria miarin-jato fanomezan-tsoa Rija Michel ihany no tsy nahazo ny karamany nandritra ny volana maromaro. Voalaza ho tsy nandray izany ihany koa ny mpitsabo mpiara-miasa aminy. Le tamin'izay zany nisy problème hoe ovahana fotsiny zany zareo le tamin'ny mois de juin dia efa email taminay tsirairay avy zany dia hoe misy problème kely ovahana fa tsy fantatra inona le problème.
alefa zeremel le izy hoe vovahana le izy raha ohatra ka any amin'ny mois d'août zany tenenin'zare ny problème mety voavaha fa raha ohatra ka voavaha alohan'izay le izy de ho alefany karamanareo de tsy inona moa zany fa tsy afaka nanota izy fa tsy maintsy niantso tapitra ihany mois d'août misy taminay tsy mbola nahazo izy nandritra ny mois de septembre iny fa efa taty en 20 septembre taty zany vao mandeha ny virement isaky ny 2 herinandro ny virement vao tonga de hatreto zany raha ny teniko manoka zany mbola vao 3 mois ny azo. Raha iverenana talohan'ny tsy fahatongavan'ny karaman'izy ireo nisy fahatarana matetika ny fotoana fandraisan-karama ao amin'ny tetika sabarina ny volana aprily lasa teo no nandray karama farany izy ireo taorian'ny antso natao nanomboka tonga tsikelikely ny karaman'ireo mpitsabo raha ny voalaza ho an'ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana androandry nisy ny nahazo ny karama ny 3 volana amin'izao fotoana ary miandry ny karama ambiny mbola tsy voaloha misy kosa no nahazo ny karama ny 2 volana. Ho an'ny mpitsabo Randriamiarinjato fanomezan-tsorija Michel kosa ny karama ny 2 volana tamin'ny 4 bolana no tsy azony noho izy izao ny tsomponenana nandao ny vady aman-janany sy ny toeram-piasany izao no ny fandrahonana natao azy raha ny fanazavany. Fa nanomboka misy sarany ambony ny 100 ariary ny fividianana fanao Antsirabe ny anivon'ireo kioska sy taxifone amin'izao fotoana izao ary tsy mifidy tambazotra izany fa mitovy avokoa. Tsy nisy ny fampafantarana mialoha tamin'ireo mpanjifa fa avy hatrany dia nampiatra izany fangalana sarany ambony amin'ny vidiny tokony ho izany avokoa. Ireo mpisehatra rehetra maro arak'izany ireo mpanjifa ny antoerana no mitaraina manoloana izay kolo Antsirabe. Anisan'ny teraka resabe eto Antsirabe renivohitra amin'izao fotoana izao ny fisiany sarany eo amin'ny fividianana fahana ary tsy mifidy tambajotra io fa mitovy avokoa. Ray volana lasa teo eo izay ny voatsikatitra fa nampiatra izany fakana sarany amin'ny mpanjifa izany avokoa ireo kioska sy taxifone ary ireo mpivarotra rehetra izay mivarotra fahana eto Antsirabe. Raha loharany bavao azo avy amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny Tiasity dia kely ny tombarotra azo ary niakatra ihany koa ny etra aloha eny anivon'ny commune ka izay no antony ilay sarany. Raha toa ka mividy fahana R10 ny mpanjifa iray dia tsy maintsy mandoa R100 raha te azo fahana R10. Na tonga nenanao ale izy le lafo le vidim-penana lafo moa le tombarotra raha malafo 3 alina vao 200 ny azonao dia ohatran'izay le izy dia zay na tonga nay na hoe mba ampiana R100 le izy. Moa le mpividy koa efa zatra efa fanaraka mihitsy zay hoe ampiana le izy fa zay le tsisy tombarotra zay dia zay mba natonga le zay mba ampiana satria raha malafo 3 rehefa le 3 alina tsy lafinao androany dia 200 nefa ny tombarotra azonao amin'ny 3 alina rehefa vidy eto speed mba misy kely le izy satria le taloha 70 any azonao amin'ny 1000 atao 700 raha ohatra 500 ny any aminy izy atao 700 R100 foana le izy na ray alina raha vidiny dia R100 ihany. Tsy nisy fampahafantarana mialoha natao tamin'ireo mpanjifa mahakasika ity sarany izay alain'ireo taxifone sy kioska eto Antsirabe ity mipetraka ny fanontaniana aiza ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra manoloana izao tranga izao. Matsiaro sahirana araka izany ireo vahoaka mpanjifa manoloana ny fisiany sarany eo amin'ny fividianana fahana. Atsikaritra ihany koa fa ny aina ny fampiasana izany raha ny fanadihadiana natao. Izy lasa manahirana be fa tsy mety amin'ny taloha ihany mety fa raha zao aloha lasa vidy ary 500 zao dia lasa 700 tonga aty zany lasa mikafiry be satria vola ohatra hoe 500 zany le izy dia lasa le misy frais dia aleo ajanona dia lasa miaina za izy mbola afaka leferina dia aleo leferina fa raha ohatra hoe zavatra maika zay vao tena ampiasana le izy. Le izy aloha le manampy R100 mihitsy zany satria na ny mitady R100 any sarotra le izy. Ny etaeta zany raha mety dia aleo miverina ohatra le taloha ihany fa tsy isan'le frais le R100 ohatra le taloha ihany. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fitalevam-patotra ministeran'ny varotra sy ireo taxifone ary kioska rehetra miasa eto Antsirabe renivohitra. Ary nisy amin'ireo tambajotra ihany koa no efa nifampiresaka mivantana tamin'ireo mpiantsehatra saingy tsy mbola nahita-mbaolana izany mandraka ankehitriny. Arak'izany dia mbola mijanona misy sarany hatrany aloha hatreto ny fividianana fahana eto Antsirabe renivohitra amin'izao fotoana izao. Hafahafa ihany ny momba izay ka mila jerena akaiky satria R100 zany no aloha raha hividy fahana R10 ao anatin'izay.
Fa zava-dehibe ny fanomezana asa ireo olona eny fotony ahafahana misoroka ny doro-tanety ataon'izy ireo hoy ny MFM na ny Monnaie for Madagascar tamin'ity androany ity. Nisy arak'izany ny atrikasa natao ampahafantarana ireo paikady arovana ny tontolo iainana sy ny ala ka tafiditra anatin'izay ny fiainona ny feo avy amin'ireo olona eny fotony sy ny famaliana ny etaentan'izy ireo. Fitinokolona. Tsy voatery iompana amin'ny fambolekasy ny fiarovana ny ala zava-dehibe aza izany, hoy ny MFM na ny Monnaie for Madagascar. Zava-dehibe ny fiainona ny feon'ireo mponina ka ampahafantarana azy ireo ny andraikitra sy asa amin'ny fiarovana ireo ala. Raha ohatra ny hoe ny fanatsarana ny tontolo iainana dia raha hatramin'izay fantoka kokoa tamin'ireo atao ohatra ny hoe ala na famboleka-kazo na ohatr'izay foana hatramin'izay fa ity zany mifantoka kokoa amin'ny olona rehefa tsara ny fiainan'ilay olona dia tsy manimba intsony izy, tsy manakana nefa zany an'ilay asa fanatsarana eny anivon'ilay ohatra ny hoe ala na ohatran'izay fa reto olona reto no menan'izay responsabilité zay afahany izy no mitondra an'ilay fanatsarana amin'ilay resource manodidina. Raha ny fanazavana, marefy ny farim-piainan'ireo mponina any amin'ny faritra misy ireo ala arovana. Antony mampanita-kevitra azy ireo amin'ny fanimbanan'ny ala. Isan'ny paikady ny MFM ahafahana miaro ny tontolo iainana araka izany ny famolavolana ny mponina ifotony anana farim-piainana tsara noho ny teo aloha. Ankilan'izay ihany koa ny fananganana ny tetikasa mifanaraka amin'ny filana sy ny fahasahiranan'ny tsirairay. Isan'ny faritra nanaovana fanadidina nanomboana ny atrikasa iarovana ireo ala ny teto amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Alaotramangoro, Vakinakaratra, Melaky ary Anosy. Fa ito vetivety any Ambatondrazaka sika ao anatiny dia vaovao manaraka ity. Isan'ny olana ny tsy fampiny pitsara ny toerana amin'izao fotoana izao ny ho lavitra ny mpisolo vava ka mahatonga ny tsy firindran'ny asa eo anivon'ny fitsarana. Manoloan'izay misy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitsara sy mpisolo vava amahana ny olana eo anivon'ny fitsarana any an-toerana. Mpitsara miisa roa no misy ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana, hoy ny ho lavitry ny mpisolo vava. Ireo mpitsara ireo izay misahana ny raharaham-pitsarana ao Ambatondrazaka manontolo raha ny fanazavana trany. I olana amin'ny tsy fahampian'ny mpitsara io no mitarika ny fikorontana eo anivon'ny fitsarana. Fa ny tsy fahampiana mpitsara no mahatonga n'ilay karazana tsy firindrana ao zany satria misy mpitsara anankiray amanjato ny dossier. Zay zany tamin'izao mbola tsy mafantatra hoe inona no mahatonga n'ilay mpitsara tsy tonga aty aminay. Fa ankoatran'ny président sy procureur zany dia mpitsara rony ao amin'ny tribunal de grande instance Ambatondrazaka. Nefa fitsarana somary lehibehibe ihany le izy. Tonga dia tsy olona ngamba hoe ny eo amin'ny tanefany fanjakana zany tsy anjaranay eny. Fa lay manao an'ilay rasoavo araka ilay filazana eo anazy tofotsiny ny ataonay hoe tsy ampy pitsara. Io hoe tsy izay avocat no problème amin'ny tsy fampiana pitsara fa ny justiciable. Justiciable eritrereto tsara fa hatrany amin'ny ilany avaratra ny tsara tanàna ka hatrany amin'ny ilamela maitsikely sy hatrany atraizatraiza zany no tsaraina amin'io. Rehefa tonga zany ny fotoam-pitsarana tonga reo olonareo mianany tanàna amin'ny ray maraina. No farana natao Ambatondrazaka ny fotoam-pankalazana ny 520 taonan'ny ho lavitry ny mpisolo vava. Nametraka tsangam-bato lehibe tao an-toerana no lavitra tamin'ny alalan'ny fananganana trano fiasana iombonana. Ity trano fiasana ity izay andraisana ireo olona mila toromarika momba ny raharaham-pitsarana no faranana tamin'ny fanomezana kojakoja ho an'ny voafonja vehivavy miisa 20 sy ireo ankizy tsy ampy taona 12 eto amin'ny fonjam-bena Ambatondrazaka ny fankalazana. Tontolon'ny fanatanjahantena fa any an-tsekoly kosa indray dia isan'ny taranja mampavitrika ny mpianatra sy ahafahany mivelatra. Any an-tsekoly ny fanatanjahantena zarazara ankilan'ny fitaovana anatanterahany ho an'ireo sekolim-panjakana sasany no ny tsy fisiny no enti-manana sy ny tohana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra. Manoloana io nanome fampitaovana ho ana sekolim-panjakana miisa 20. Isan'ny sahirana indrindra eto Analamanga araka ny lisitra nomeny ny commune Antananarivo renivohitra sy ny draine ny consulat de Monaco tamin'ity androany ity. Fanampanazavana.
Tena ilain'ny ankizy ny fanaovana fanatanjahantena anovin'ny sekoly satria mampitombo ny fahazotoana izy ireo manana toe-tsaina tia mifaninana, manana ihany koa fahazotoana ara-batana. Araka fantatsika dia mitondra fahasalamana ihany koa ny fanatanjahantena ary anisan'ny singa anankiray tena ilaina eo anivon'ny fampianarana fanatanjahantena matoa napetraky ny ministera ao anatin'ny programma fampianarana izany. Ny olana nefa arak'izay fantatsika izay dia tsy ampy ny fitaovana hoentin'izy ireo misitraka an'izany ary ny tena hita ihany koa dia anisan'ny mampiavaka ny ankizy mianatra amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina ny tsy fananana an'ireny fitaovana entina manao fanatanjahantena ireny. Dia efa sekoly miisa 7-9 no nisitraka an'izany nandritra ny voalohany fa amin'ity taona ity dia 90 ny sekoly toloranay an'izay fitaovana izay. Anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fihizan-tany ny asan'ny barman. Araka ny famelabelaran-kevitra nataon'ny Artin Tuileries Androany, io no sehatra iray mahaliana ary mahasarika ireo mpizahan-tany noho izany maneho ny fahaiza-manao indrindra ny eo amin'ny lafiny fanomanana zava-pisotro. Ankilany mbola vitsy hatreto ireo ampisehatra anatin'izay eto an-toerana na efa miroborobo sy manara-penitra aza izany amin'ny ankapobeny. Sehatra iray isan'ny mitondra fampiroboroboana eo amin'ny lafiny fizahantany ny asan'ny bartender na ny barman. Antony tokony hanomezana tosika ho an'ireo mpisehatra ao anatin'izany hivelatra amin'ny fahaiza-manao sy ho matianina bebe kokoa hatrany. Misedra olana ankehitriny ny ankamaroan'ny bartender malagasy indrindra fa eo amin'ny lafiny karama ambany ary tsy mifanaraka amin'ny ora iasany izany raha ny fanazavana. Miady mafy mihitsy ny tontolo bartender satria karama somary tena mbola tena ambany karama. Anisan'ny tena mahatonga anay mbola miady atao anatin'le izy tianay koa le izy fa anisan'ny mbola hidivana angambana izay atao amin'ny tontolon'ny tourisme sy l'hôtellerie mba ampiakarina le salaire de base satria intense ihany manko ilay azo satria misy feran-tatory be. Izay zao manokana izay tsy izay mbola tsy nanao weekend zany mihitsy. Zany rehetrarehetra izany moa mila fiara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra na ny fanjakana izany na ny particulier. Isaraka izany ny fifaninany eo amin'ny sehatry ny bartender izay andraisan'ireo mpisehatra miisa 20 anjara ny 20 sy 20 ny volana oktobra avy izao. Tanjona amin'izany ny ampivelarana ny asan'ny barman eto an-toerana. Barman na asa mila fahaiza-manao manokana raha iny fanadiadiana iny fa toy izay ihany koa ny asany reny pakasary reny izay efa mahazaka ny fifananana iraisampirenena amin'izao fotoana ireo mpisehatra ao anatin'ity fakana sary ity raha ny eto Madagasikara. Hita taratra izany tamin'ny fifaninanana paritana 2022 izay natao farany teo. Ny sary izay nataon'ny mpisehatra iray nandray anjara tamin'ny fifaninana iraisampirenena io izay nampiratiana teny Andraharo Daniela Mino Arso. Efa mivelatra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny malagasy, misehatra amin'ny fakana sary amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fifaninanana paritana andiany faha-enina izay karakarain'ny fikambanana misehatra amin'ny fampivoarana ireo mpanakanto tamin'ity taona ity, vehivavy malagasy iray no isan'ny nandrobaka ny vice lauréate no ireo seho niavaka izay nentiny raha ny fanazavana. Viviane Rakoto Arvony dia anisan'ny vice lauréate tao anatin'ny prix Paritanas. Izy io isa-taona izay dia manao antso amin'ny mpanakanto malagasy sy monina eto Madagasikara dia anisan'ny projet natetika asa ara-javakanto tena nahaliana sy nahasarika ny indrindra ity sary momba ny Dina Tolotry Viviane ity. Ankilany ho an'ity vice lauréate ity niseho niarahany tamin'ireo mpanao chorégraphie no isan'ny nampiavaka azy tamin'ny fifaninanana paritana. Efa nafinaritra foana ny resaka danse, surtout ny danse contemporaine satria zareo dia hitako hoe mananainga mpanahy be da be dia nafinaritra le izy dia tiako nalalinina tsy nijanona tamin'ny resaka fijerena scène fotsiny hoe manao spectacle zareo dia alaina sary fa tena naka fotoana manokana mihitsy ny rahako tamin'ny zareo nahafantarako bebe kokoa momba an'le danse dia nafako ny immortaliser an'le danse zay zavatra vetivety dia adino dia le sary no ahafahana mandrakitra an'le mouvement izay mba ho tadito ratra izay. Androany nisy ny fampiratiana ireo sary tambatra na ny oxymore vita tamin'ny fampivadiana sary iray amin'ny alalan'ny fihetsika roa samihafa nataon'ny Viviane Rakoto Arvony. Ilay vehivavy nahazo ny vice lauréate du prix Paritana 2022 tetsy Andraharo.
izany koa no mitondra antsika ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena any frantsa ndroso tamin'ny fanatanterahana ny réquisition an'ireo orinasa mpanadio solika na ny rafineriny fitondram-panjakana tamin'ity androany ity na eo aza ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa tao anatin'ny 2 herinandro tsy maraka ankehitriny ny famatsiana solika ny antoenina raha ny hita eny anivo ny ray apatelin'ireo mpanjara solika. Des revendications salariales. Mitoy ny fitakinan'ny fampiakarana ny karama sy ny fitokonana tanterahin'ireo mpiasa avy amin'ireo orinasa mpanadio solika na ny rafinerie ao Frantsa ankehitriny. Miato avokoa araka izany ny famatsiana solika amin'ireo faritra sasasasany any an-toerana. Isan'izany ny rafinerie Esso ao Port Jérôme nanamafy ny fitokonana ny syndikan'ireo mpiasa araka ny tapaka nandritra ny fivoriam-ben'izy ireo androany maraina. Nateo aza ny fanaovana ny réquisition izay nambaran'ny gouvernemanta frantsay. Mety ankila ny fifampirarahana eo amin'ireo orinasa mpanadio solika. Misa enina amin'ireo 9 hatretin'ireo rafinerie voakasiky ny fitokonana. Raha toa ka araka amin'ny 30 isanjaton'ireo mpanjara solika ao Frantsa ny tsy maharaka mahalona ny tsy fahampiany solika. Ankoatra izay, ny roso androany ny fanatanterahana ny réquisition ataon'ny fanjakana frantsay ho an'ny orinasa Esso raha ny nambaran'ny Prime Ministre Elisabeth Borne. Eo koa ny fandraisana fepetra mitovy amin'izay ho an'ny orinasa Total Energie. Ity fariny izay miantso amin'ny fifanantonana amin'ireo mpiasa sy ny sindika tsy manatanteraka ny fitokonana ao aminy. À une réunion de concertation. Tapitratreto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao ny safidy ny fahita lavitra koa no nanjoina ny fampalalam-bavao ho an'ny androany mandrapitafa ho amin'ny arampitso indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha inao teo niaraka ty amin'ny LMO ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.